fiadanana ho antsika rehetra dia nytantarantsika indray dia mitondra ny lohateny hoe mitovy amin'ny Patrika sa mitovy amin'ny Jesosy. Tao amina asa fitoriana vilazantsara iray izay nandraisana tsy marakelofana, olona tena mahantra sy olona mamilava no nifankahitan'ny Patrika tamin'i Jesosy Tompo tao anatin'ny fotoana indray nitselatra. Tsy nisy izay tsy tahatsikaritra ny fiovan'i Patrika ireo olona rehetra mipetraka manodidina azy. Raha ny amamoan'i Patrika isan'andro dia hita fa mila fahagagana mihitsy izy mba tsy isotro ny tokantsony androany dia nyrapitso. Hita soritra mivaingana ny fiovan'ny fiainany, niala tamin'ny faharatsiany rehetra izy ary hita taratra tamin'ny fitondrantenany fa miaina fiainana kristianina tena tsara kalitao i Patrika. Ny manodidina azy rehetra dia gaga sady faly na hatsapany fon'i Patrika sy nahita ny fandavantenany ho an'ny hafa. Isan'andro san'andro izy dia tsy manao afa-tsy manompo maraina mandrapariva ny andro, manao asa aseny izy, tsy dia azahoany fankasitrahana loatra izany ataony izany fa tena ataony amin'ny fifaliana sy tsikitsiky lalandava. Tsy nisy nahasakana azy mihitsy na nampiemotra azy tamin'izany. Raha misy mamilava mandoa eo akaikiny eo sady mandoto seza ary mazava ho azy fa tena mamofona dia mamofona, izy ny voalohany tonga avy hatrany dia manadio. Azonareo an-tsaina ve ny endriky ny toeram-pivoahana ao amin'ireny toerana hipetrahan'ny mpangataka sy mpisotro toaka ireny sady tsy mbola nandrain'i Jesosy? Teo foana nefa Patrika namerina n'izany toerana izany ho madio lalandava. Tsy vitany hoe ataony ilay izy fa ny fietsiny rehetra dia mampiseho fankasitrahana an'Andriamanitra ny amin'ny fiainany vaovao sy ny fahafahany manampy ny hafa. Tena vonona ny amin'ny zavatra rehetra Patrika. Amin'ny fofeny fitiavana no nandraisany ireo olona vaovao tonga rehetra amin'ny asa fanimpona, na madio, na tsia, na mamo, na tsy mamo. Ny sasan'izany moa dia tena mamy loatra ka tsy mahavita manala ny akanjony rery-tsony. Iza no nanampy azy ireo? Patrika foana, feno fitiavana sy fangorana. Indray ariva izay dia nitory ny filazantsara tamin'ny olona marobe tonga teo pastera. Amin'ireny fotoam-pivoriana ireny manko ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahazo na inona na inona, sahala ny tsy mahazo izay resaka tao. Mandrapatonga ny andro izay fanenany manokana amin'ny Tompo. Tamin'io andro io, rehefa nanao antso an'ireo olona izay te hiova fo pastera dia nitsangana indray tamin'izy ireo sady nikika mafy, nandroso teo aloha izy ary nandohalika. Tena resy lahatra fa nanota mafy dia mafy, niantso mafy izy. Tompo, Tompo, miangavy ianao aho. Ataovy mitovy amin'ny Patrika, ataovy mitovy amin'ny Patrika, tena te hitovy amin'ny Patrika sady nitomany mafy izy. Niondrika teo aminy pastera ary niteny taminy, namako, heveriko fa tsara kokoa raha mangataka amin'Andriamanitra sy mba ho tahaka an'i Jesosy. Nitraka ilay rangahy, gaga izy nanontany amin'ny pastera, Jesosy ve mbola mahafinaritra be no Patrika? Tsy nafantatra an'i Jesosy ty rangahy ty, saingy nahita olona tena nitovy tanteraka tamin'i Jesosy ka te hitovy mafy aminy. Mazava ho azy fa raha i Patrika no modely dia nidingana manaraka ho an'ity rangahy ty dia ny manantona avy hatrany an'i Jesosy. Ny Baiboly dia mangataka antsika mba ho modely ho an'ireo izay manaraka antsika. Ohatra ao amin'ny Timoty 2:2-12, hoy Paoly tamin'ny Timoty: fa aoka ho tonga fianarana ho an'ino ianao na amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Haintsika ve ny ho modely toy izany?